Fanambarana tonga eto amin'ity chaîne ity indray izay antsoina hoe Joda podcast univers izay mamokatra podcast ho anao ao anatin'izany ny tantara dia ao anatin'izany koa nefa tantara izay manana endrika hafa kely tsara raha enona amin'ny écouteur. Anambara aminareo fa izy tantara hivoaka amin'ny Zoma ho avy izao amin'ny Fito hariva ary ho hitanareo aorianan'ity vidéo ity hoe première ilay izy ary afaka manindry anareo hoe mahazo notification rehefa mandeha ilay izy amin'ny Zoma Fito. Ao anatin'izany koa tsara raha niaraka ny lazaiko teo homany ny écouteur satria amin'ny écouteur ny tena tsara ny enona anazy dia aza tiany koa ny miditra ho abonné ao anatin'izany rehetra izany, aza tiany manisy j'aime, aza tiany micommente mba halalako hoe tianareo ilay izy ary mba hamokarako format betsabetsaka kokoa amin'izay resaka tantara izay. Marihana fa ny Joda podcast univers dia mamokatra tantara izay tena ahodina mihitsy fa tsy enregistrena amin'ny radio fa tena ahodina ary tena atao ho an'ity chaîne ity fotsiny. Dia manasa anareo raha hiditra ho abonné dia hijery an'ilay première ao aorianan'ity vidéo ity. Soa tompoko.